dia mbola amin'ny fifaliana mandrakariva no hafahana miaraka amintsika ao anatin'izao teny fampahirezana izay horaisitsika izao indray vavakisika Jehovandriamanitra ray misaotra anao hatrany izay satria tsy mamelanay ho irery ianao ao anatin'ity tontolo feno fahoriana sy atim-panahy ity fa mampahery ary manoro lalana anay mba ahafahanay mibanjina ilay fiainana mandrakizay izay tsy maintsy hidirana ka tsy tonga anay hifikitra amin'ny zavatra mampahory ety amin'ity zao tontolo izao ity dia ny fanahinao masina indray ianao ka hiasa mampahery ny olonao ao anatin'ny ady izay hatrehany tenena Jehovah fa mihaino ny mpamankonao ny anaranao Jesosy amen. Fa ny miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva. Tena mahafinaritra ny mijery ny tantara ny zanak'Israely nivoaka tao amin'ny tany Egipta andeha ho any amin'ny tany Kanaana satria mifatakarina ny zava-miafina ao ambadika ireny tantara ireny no ahafantarantsika ny tombam-bidiny ny drafim-pamonjena izay soritan'Andriamanitra satria tsy mipetraka ho tantara fetantara fotsiny ireny fa misy zava-panantin'Andriamanitra ampitaina mba ho trandrahantsika ka ahafantarantsika lalana izay azahoana antoka ny fiainana mandrakizay sambatra miaraka amin'Andriamanitra. Tamin'ny farantsika dia niresaka hoe miaraka amin'Andriamanitra tsy mora, tsy maintsy misedra ady mandrakariva ary profon'izany ny tenin'i Jehovah tamin'ny zanak'Israely rehefa kiny manoloana ny fahavalo izay nanenjika azy teny Egiptiana satria avy amin'ny Jehovah mihitsy ary Jehovah mihitsy no nitarika ny zanak'Israely nivoaka tao amin'ny tany Egipta ka nampanantena azy tany Kanana tondratronao sy tantely mana izany ary tsy nampozin'ny Egiptiana mihitsy ny fisian'Andriamanitra sy ny heriny ary tsy nampozin'ny zanak'Israely ihany koa hoe tena Jehovah no nitarika dia mbola handalo ady ve fa diso hevitra ny zanak'Israely tonga tamin'ny fahakiviana tanteraka satria na dia miaraka tamin'i Jehovah aza dia izao misy foana ny ady izay natrehany kanefa natoko ny tenin'i Jehovah hiato anareo fiainareo kosa angina izay miteny amintsika hoe rehefa Andriamanitra no mitantana ka hitondra antsika ho any amin'ilay tany nampanantenaina dia tsy maintsy misy ady, tsy maintsy zedraina hatrehana kanefa matoko ny teny hoe Jehovah hiato anareo fiainareo kosa angina tsy hisy afaka mihitsy izany ilaza fa hoe miaraka amin'Andriamanitra dia milamindamina. Rehefa jerevantsika ny fitohizan'ny tantara tao anatin'ny fahakiviana tanteraka ny zanak'Israely satria favalo manenjika hevitra no nandehanana ranomasina mena nefa ny ao anoloana tena misy zavatra tena tsy nampozina ny tranga zavatra tsy voarefin'ny sain'ny zanak'olombelona ahoana moa no mbola ahafahana mivoaka manoloana ny toe-javatra tahaka an'izay hitan'ny zanak'Israely ka natonga azy ohatran'ny very fanantenana kanefa nisy nitoko izay nomenan'ny Mosesy hoe anjiro ambony ranomasina ny tehanao dia inona ny zavatra mitranga nisokatra ny ranomasina eo mivanim-potoana izay andalovantsika amin'ny fahoriana hisedrantsika ady raha mbola mifikitra amin'Andriamanitra tsika eo amin'ny fotoana izay totra ny manenjika atsika ny olona rehetra hoe tena tsy tafavoaka tsisy lalana ahafahana aza ho mpamonjena tsony eo amin'ilay zavatra tsy hain'ny zanak'olombelona hoeritreretina miditra antsehatra foan'Andriamanitra mitsinjo ny olona afaka tena mampiseho zava-mahagaga ary mbola mahita lalana ao anatin'ny zavatra tsy eritreretin'ny zanak'olombelona fa isy lalana atafavoahana intsony nisokatra ny ranomasina mena izay hitantsika tamin'ny farany. Inona ny zavatra nitranga rehefa nisokatra ny ranomasina mena? Exodosy 4:20 ny andininy fa 2:20 ka hatramin'ny 4:20 dia nahintsitra Mosesy teo ambony ranomasina ny tanana izy ary nidrivotra mahery avy amin'ny tsinanana no nampizavan'i Jehovah ny ranomasina mandritry ny alina ka nataony tany maina ny ranomasina ary dia voasaraka ny rano
dia nandeha teo voan'ny ranomasina ny andiny tany maina ny zanak'Israely, ary ny rano dia tonga fisy ho azy teo amin'ny ankavanany sy teo amin'ny ankaviany. Tena zavatra tsy haheritreretiny zany ary tsisy mahavita n'izany intsony amin'izao vanim-potoana izao. Saingy tantara le izy dia ohatran'ny mandalo fotsiny amin'ny sofin'ny olona fa tsy fantatry ny olona mihitsy ny tomba midiny ny herin'Andriamanitra zay tena afaka mampisy ny tsy misy amin'ny vanim-potoana izay mety rehefa tena ankasitrahany ny olona rehetra. Ary araka ny fantatritsika dia nanaraka ny baikon'Andriamanitra ny zanak'Israely satria nivoaka tao amin'ny tany Egipta ary mazava be le fomba ny voahan'ny zanak'Israely teo dia tamin'ny alalan'ilay zanak'ondry tsy misy kilema ny raha natetina tamin'ny tatom-baravarana sy ny tolam-baravarana nofony zanak'ondry nohaniny miaraka mofo tsy misy masirasira sy ny anana mangidy dia nidiny Jehova mitondra fandringanana tafavoaka ny zanak'Israely tamin'ny vanim-potoana io. Dia misy lalana voasolotra Andriamanitra mazava tsara ary mazava ozy sika le toerana ny aingana tao amin'ny tany Egipta ary ny vanim-potoana ny aingana tamin'ny 410 ny volana Nisanina dia nizotra ka na dia teo amin'ny zavatra tena tsy haheritreretina hoe ho tafavoaka intsony manoloana ny famonjen'ny vavalo niseho ny voninahitr'Andriamanitra. Fa agagana tsy roa tany no natrehany zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany fa raha arabaka teny amin'izao androntsika izao ngamba tena ataoko hoe mifanakitsika raha mahita an'izany hoe ranomasina misaraka zany dia misy tany maina azo impitana eo natrehany zany rehetrarehetra zany. Arabaka teny izy tamin'izany fa zava-panahy amin'izao vanim-potoana izao mitsinjo ny olon'Andriamanitra na dia mandalo teo zavatra sarotra azy eo amin'ny zavatra tsy eritreretina intsony fa izy vahaolana. Jehova miado anao, ianao manginy, misy lalana foana azon'Andriamanitra soritanao anao mba hatafavoaka anao ao amin'ny ady zay hatrehanao, zay tsy eritreretiny zay manodidina anao, manenjika anao fahavala zay mitady amely anao, tsy eritreretiny zany fa mitrango amin'ny fiainanao fa mila fianteherana tanteraka amin'Andriamanitra. Ny Egyptianina nefa tamin'ny vanim-potoana araka ny resantsika hoe ny Egyptianina ngefa volombelona ny amin'ny afatra nampitainy Jehova tamin'ny zanak'Israely raha niainga tao amin'ny tany Egipta ny zanak'Israely milohan'izay rehetrarehetra zay efa nisy afatra mamono ny zanak'ondry tsy misy kilema raha tetina amin'ny tatom-baravarana sy ny tolam-baravarana amin'ny 410 volana Nisanina. Tsy hoe tsy fantatry ny Egyptianina zany fa tena fantany fa saingy tsy nino an' Jehova ho manan-kery ny Egyptianina dia tsy nirarahany zany dia ny zanak'Israely fotsiny no nitandrina an'izany miaraka amin'ireo hafa firenena izay resy lahatra ny amin'ny famarinan'ny tenin'Andriamanitra no nitandrina le tenin'i Jehova sy nanaky ny fepetra rehetra satria tamin'ny vanim-potoana eo raha matadidy tsara tsika fa nisy fotoana nanazava mahakasika ny Pasika hoe tena le Pasika tamin'ny voalohany ange dia tena confinement tanteraka tao anaty fiboana tsy misy mahazo mivoaka fa misy loza andringanany kanefa rehefa tonga ny vanim-potoana voatendry dia mivoaka araka ny baikon'i Jehova. Tsy nino an'izany ny Egyptianina tafavoaka ny zanak'Israely rehefa nisy ny loza mafy mianjady tamin'ny Egyptianina izy ireo mihitsy no nandodina ny zanak'Israely mandana mantena reo fa maty izahay kanefa mba tsofo rano izahay dia lasa miainga tamin'ny 410 volana Nisanina ny zanak'Israely. Ny Egyptianina mbola tsy niainga fa rehefa lasa lavitra ny zanak'Israely ny zavatra nitranga dia ity hatrany nanenina indray ny Egyptianina nandefa ny zanak'Israely satria ireo no nandevoziny nampiasainy mba hanovozan-karena dia nanenina izy dia miainga ihany koa tapa-kevitra fa andeha hanenjika ny zanak'Israely. Dia io ny resantsika hoe raha tazamy malavitra dia mitovy ny lalana ny zoran'ny zanak'Israely sy ny Egyptianina fa ny zanak'Israely lasa ny meloa ny Egyptianina tadio arina samy miainga tao amin'ny tany Egipta fa tsy mitovy ny vanim-potoana ny aingana miainga tamin'ny 410 volana Nisanina ny zanak'Israely fa ny Egyptianina taorianan'izay 410 volana Nisanina zay fa nizotra
tamin'ny lalana soritan'andriamanitra ao any zanak'Israely mba narahany Egyptianina ihany ko ka raha fijery azy ivelany zavatra mitranga de ity de ohatrany hoe nitovy ny lalana ohatrany hoe samy nanao ny sitrapon'andriamanitra avokoa na ny Egyptiana na ny Israely fa saingy ny zavatra mitranga mitanjona kendreny ny zanak'Israely tsy nitovy amin'ny tanjona zay nieritreretin'ny Egyptianina tonga teo amin'ny ranomasina mena aoriana ny zanak'Israely nisokatra ny ranomasina fahagagana tsiroa amantany ny 120 nandeha teo afovoan'ny ranomasina nandiny tany maina ny zanak'Israely ozy ary ny rano de tonga fifoazy teo amin'ny akavanany sy teo amin'ny akaviany fa taoriana kosa ny zanany Egyptianina ny 120 de nanentsika azy ny Egyptianina sy ka nidina nanaraka azy teo afovoan'ny ranomasina de ny soavalin'ny faroa rehetra sy ny kalesiny sy ny mpitaingin-tsoavaliny ary tamin'ny fiambenana maraina de nijery ny tombon'ny Egyptianina tao amin'ny andro afo sy ny rahona Jehova ka nampifanaritaka ny tombon'ny Egyptianina ary nanala migodian'ny kalesiny izy ka nampasarotra ny mandehanany de hoy ny Egyptianina aoka ndositra ny tavan'ny Israely sika fa Jehova no miady amin'ny Egyptianina ho an'ireo rehefa tafiditra tao anatin'ny ranomasina eo ampovoan-drano satria niditra nandeha tany maina ihany koa izy ireo ary izy tsy nieritreritra hoe tena fagagana manahoana re ny zavatra nyseho tamin'ny zanak'Israely fa tonga de nahita an'le lalina tany maina de lasa koa nizotra fa tsy nieritreritra hoe inona ny zavatra mety hitranga ary tokony ho tonga saina ihany izy raha nahita an'izany hoe tena hafa zany fahagagana tsiroa amantany tokony nanatahotra izy ka tsy nanaraka ny zanak'Israely fa nandeha ihany izy de mbola resahantsika ihany fa mampiseho rehefa tena jerevana lalaka izorany zanak'olombelona mipivavaka indrindraindrindra ohatra mitovy le lalana izorany mitovy satria ohatrany hoe nanaraka ny lalana soritan'Andriamanitra fa tsy indretsika foana vanim-potoanany angana tsy mitovy satria tsy nanaiky an'le fa 7 volana nisanina ny Egyptianina fa raha nanaiky izy de niaraka tafanga tamin'ny zanak'Israely de tsy nisy zavatra niatra taminy fa taty aoriana ka tsy le fa 7 volana nisanina no vanim-potoana voatendry ny angana fa nenentsika fa naritaka tao anatin'ny ranomasina ary teo vo tonga saina ao ampovoan'ny ranomasina vo tonga saina ny Egyptianina hoe tena aoka andositra ny tavan'ny Israely isika fa Jehova no miady amin'ny Egyptianina ozy ho an'ireo teo vo nahatsapa ny herin'i Jehova satria Jehova efa niteny ery amin'ny Exodosy 4:7 ny 7:7 ka hatramin'ny 7:20 hoe ary indro zao izy anamafy ny fon'ny Egyptianina ka hiditra nentsika azy izy de ankalazaina ny ataoko amin'ny Farao sy ny amin'ny miaramilan-drehetra mba mikalesiny sy ny mpitaingin-tsoavaliny de ho fantatry ny Egyptianina fa zaho ny Jehova rehefa ankalazaina no ny ataoko amin'ny Farao sy ny kalesiny sy ny mpitaingin-tsoavaly tonga saina ny Egyptianina andao andositra fa tsy ny Israely no miady amintsika fa Jehova no miady ho an'ireo de marina le tenin'i Jehova iady ho anareo fa nareo kosa anginy manoloana ny fahavalo zay manenjika mety fahavalo ara-bakiteny olona tahaka atsika mety eo amin'ny resaka toko-pivavahana manenjika no famarinana zay tazomina satria teny Jesosy no milaza tsy maintsy anjerina ianareo no miamiko sy mifilazantsara rehefa hiazona ny marina ianao de tsy maintsy misy manenjika fa ianao tsy mahazo manohatra avy aloha Jehova niady fa tsy maintsy ny zavatra hitranga isy vanim-potoana ho resy lahatra ihany fahavalo zay manenjika hoe tena aza mikasikasika ny reny fa Jehova no miady ho azy ary tsy misy zavatra mahafinaritra tahaka an'izany hoe manoloana niady zay hatrehany mandroso fotsiny ianao fa Jehova miditra antsehatra mandresy ny fahavalo zay manenjika ianao resy lahatra ny Egyptianina ary nieritreritra ny andositra satria lasa tsy nandeha tamin'izay izy ny zavatra nieritreretin'izay natao fa na ny kalesiny ary ny ala daholo ny godian'ny kalesiny ozy ary lasa sarotra ny nandehanany nitahotra efa tafiditra tao anatiny 5:20 ary hoy Jehova tamin'ny Mosesy tafampita de rehampita ny ranomasina mena
ny zanak'Israely aroa Jehova tamin'ny Mosesy ainjiro ambony ranomasina ny tananao mba hikatonany rano amin'ny Egyptiana mba mikalesiny sy ny mpitaingitsoavaly ary zay ny manam-porofo fa ny zanak'Israely lasa meloa, ilay menjiana lasa meloa. Tsy ny zanak'Israely nandeha nitodika ka namelo ny fahavalo fa ny zanak'Israely nandositra fotsiny, fa ny Egyptiana kosa tatorina satria tara fiangana tsy niainga tamin'ilay 14 volana Nisanina tafapita ny zanak'Israely rehetra tsy tratra ny Egyptiana tonga ny baikon'i Jehova ny teny tamin'ny Mosesy anjiro ny tananao azy dia anao eo ambony ranomasina mba hikatona ny rano amin'ny Egyptiana ozy mba mikalesiny sy mpitaingitsoavaly na enjitra Mosesy teo ambony ranomasina tananao azy ka nikatona ho tahaka ny teo ny ranomasina rehefa nadiva ho maraina ny andro ary ny Egyptiana ozy nandositra kanjo nitsena rano ihany izy dia nariny Jehova teo afovoan'ny ranomasina ny Egyptiana ary dia nikatona ny rano ozy ka nanarina ny kalesy sy ny mpitaingitsoavaly dia miaramila ny faharoa rehetra izay niditra teo amin'ny ranomasina nanenjika ny zanak'Israely koa tsy nisy niangana na dia iray akory azy. Fa ny zanak'Israely kosa nandita amin'ny tany maina teo afovoan'ny ranomasina ozy ary ny rano dia tonga fefy ho azy teo ankavanany sy teo ankaviany. Zany namonjeny Jehova ozy ny Israely tamin'izany andro zany mba tsy ho azy ny Egyptiana ary hitan'ny Israely teny amoron'ny ranomasina ozy ny fatin'ny Egyptiana ary rehefa hitan'ny Israely ny asa lehibe izay nataon'ny tanan'i Jehova tamin'ny Egyptiana natahotra ny Jehova ny olona kanino any Jehova sy Mosesy. Mpanompony kristiana ntsika manoloana ny herin'Andriamanitra firy amintsika no matahotra sy mangovotra eo anatrehan'i Jehova fa mitsinjo ny olon'i Jehova ary izay miaraka amin'i Jehova tsy resy zany fa Jehova no miady ho azy fa io ny porofo ringana tao anatin'ny ranomasina mena ny Egyptiana satria nahoana para-fiangana samy miainga tao amin'ny tany Egypta miainga ny zanak'Israely tamin'ny 14 volana Nisanina fa tsy nino an'izany ny Egyptiana ary toraka zany keo amin'izao vanim-potoana izao mahatonga antsika miresaka hoe ny tena pasika vao miresaka 14 volana Nisanina ny pasika tsy miova ny 14 volana Nisanina ny fanekenan'io mariky ny fiaingana izotra ho an'ny lala ny fanafahana ho any amin'ny famonjena araka nyresantsika hoe maty ny zanak'ireo tsy misy kilema fa tsy mbola tonga tany amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely maty Jesosy Kristy tamin'ny 14 volana Nisanina fa mbola tsy tonga any an-danitra tsy mbola voavonjy isika fa fahadiso-kevitra no mieritreritra fa maty Jesosy dia efa mpandresitsika efa azosika ny famonjena no vitan'i Jesosy fa tsika ve anaiky ny fepetra izay napetrany tena iainga amin'ilay 14 volana Nisanina fa nidikan'izay le hoe fiaingana 14 volana Nisanina zay dia midikany fanekena n'le pasika araka ny baikon'i Jehova amin'ny Exodosy toko fa 12 ny 14 ary zany andro zany dia fahatserovanao anareo ka ho tandremanareo ho andro firavoravoana ho an'i Jehova hatramin'ny taranaka faramandimy no hitandremanareo izany ho andro firavoravoana ho lalàna mandrakizay ny fanekenany io no fahany mepita tsy ho azo ny fahavalo fa eto ny mana-porofo hoe tsy nanaiky an'io anke ny Egyptiana raha nanaiky an'io afatry ny 14 volana Nisanina io ny Egyptiana dia mba nanao tahaka ny zanak'Israely any koa izy dia nihiboka koa izy dia namono zanak'ondry tsy misy kilema izy nanateny raha tamin'ny tatao-baravarana sy ny pilam-baravarana fa nediny Jehova ndringana fa tsy ringana izy ary rehefa tonga ny baikon'i Jehova hoe miainga amin'izay dia miainga izy tsy ringana izy fa tara fiaingana izy tsy nanaiky an'izay satria io lalàna io anke tsy natao hoe lalàna ho an'ny zanak'Israely fotsiny fa natao lalàna ho an'ny zanak'olombelona rehetra fa ny zanak'Israely nataon'Andriamanitra fitaovana fotsiny mba ho ekeniny firenen-kafa izay tsy mahalala an'i Jehova fa misy zany Andriamanitra zany ary io Andriamanitra io no tompony famonjena fa matetika ny olona mieritreritra ny zanak'Israely fotsiny zany fa natao ho an'ny olona rehetra raha nanaiky satria ny tenin'i Jehova raha mijeritsika ny Exodosy toko fa 12 mahakasika ny lalàna milohany nidirany zanak'Israely ampitany ranomasina mena hoe tena tsy ho anazy fotsiny anke io raisitsika ny 17 ka hatramin'ny 7 manamarina an'izany
fa raha nanaiky an'io ny egiptiana nanaiky an'le fa efatra amby folo ny volana ny sanina paska ny egiptiana tsy ringana fa tsy manaiky izy tsy ninao an jehovah kanefa misy ny kristianina am'izao vanimpotoana zao tsy manaiky an'io de mipetraka eo mitoeran'ny egiptiana ihany satria ny egiptiana koa manana ny andriamanitra zivavahany ka rehefa tsy manaiky ny faefatra amby folo ny volana ny sanina de na de miantso ny anaran'i jehovah ary tsy manaiky ny fahefan'i jehovah. Exodosy toko faharoa amby folo ny andiny fa telo amby efapolo ka hatramin'ny fa sivy amby efapolo ary hoy jehovah tamin'ny Mosesy sy ny Arona zao ny lalàn'ny paska ozy tsisy olona hafa firenena ihinana azy ny dikan'izay tsy misy mihitsy olona tsy manaiky ny fepetra napetraka andriamanitra raisin'andriamanitra ho hafa firenena tsy mahazo mihinana ny paska tsy mahazo ny tombontsoan'le paska. Ny andiny faefatra amby efapolo ary ny antevolahan'ny olona rehetra ozy zay niovidimbola de hofrana aloha vao mba hihinana ny antevolaha zany hafa firenena eo anivony zanak'Israely kanefa ny fepetra mba fahany mihinana ny paska de zao tsy maintsy forana izy marika ny finoana zany famorana zany ny vahiny sy ny mpikarama tsy mba hihinana azy ary ao an-trano ray no hinanana azy ozy tsy amanao eny alatrano akory ny ena ary tsisy ho tapahana reo ny hitolana na de ray aza zay le ataontsika hoe confinement ny fiangonana de ny Israely rehetra de hitandrina izany ary raha misy mivahiny eo aminao ozy ka mba te hitandrina ny paska jehovah de aoko forana ny lehilahy rehetra eo aminy vao manatona hitandrina izany ka ho tahaka ny tompon-tany ihany izy fa ny tsy voafora rehetra kosa de tsy mahazo mihinana izany lalàny iray no amin'ny tompon-tany sy ny vahiny zay mitoetra eo aminareo io manambara fa tiany olona rehetra jehovah fa saingy raha tena izotra milala ny fanafahana de tsy maintsy manaiky ny faefatra amby folo ny volana ny sanina tsy maintsy forana de tsy maintsy manaiky ny fepetra napetraka andriamanitra de miainga ny faefatra amby folo ny volana ny sanina fa raha misy tsy mino misy tsy mety ho forana misy tsy manaiky ny fepetra napetraka tamin'ny faefatra amby folo ny volana ny sanina fandringana no vokany tafavoaka ny zanak'Israely manoloana ny fahavalo inona ny zavatra mitranga ry amin'ny Exodosy toko faefatra amby folo ary rehefa hitan'ny Israely ny asa lehibe zay nataon'ny tanan'i Jehovah tamin'ny egiptiana de natahotra an Jehovah ny olona kanina an Jehovah sy Mosesy mpanao tanjona ketren'andriamanitra ny atonga atsika atahotra an Jehovah ino an Jehovah hitandrina ny lalàny didy sy ny fitsipiny fa lalàny iray ihany ho an'ny Israely sy ny vahiny ho an'ny olona rehetra lalàny iray ihany ka rehefa miainga ny faefatra amby folo ny volana ny sanina io ny fiaingana mety andraisantsika famonjena ary de mbola hitono zava-miafina makasika ny tenin'andriamanitra satria tsy azo atao atsirambina ireo olona satria ny zavatra hitantsika de misy karazana paska samy hafa de tsy maintsy efa nijerevantsika zay le paska zay tandindony départ de hitantsika hoe manahoana mahatonga ny egiptiana ho ringana de mba hieritreritra koa tsika so de sanatry manda ny fipetra napetraka andriamanitra ho ringana tahaka ny egiptiana inkeo voninahitro amin'andriamanitra rereny vavakisika satria anao Jehovah Andriamanitra ray no ny tena mandray izay tonga taminay teny tena manorotra ny lalan'ny fanafahana sy izorona ny famonjena mba andraisana fanafota fa naino masina ny miasa tompo mba tonga ny tsiraray avy andinitena no ny fanarina ny tenanao de mba ianao tokoa ny tondra fanafahana manisy ambatan'ny kristiana rehetra indrindra firenena zay misy anay mba tonga ny lalan'ny fanafahana ka azo fanafotana faminao de misaotra indrindra ray ny anaran'i Jesosy amen. Mbola matsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amitsika